manantitra ny araba mba ampirarintso anareo tompolasy sy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Maro ny zaridaina eto Antananarivo renivohitra, saingy manana ny mampiavaka azy ireny zaridaina tsirairay ireny ary samy manana ny tantarany. Raha ny zaridaina etsy Akorondrano ohatra dia an'olon-tsotra izy io, saingy taty aoriana dia nivadika zavatra fa ny fampiasana azy ankehitriny dia miverina amin'ny tompony, tena tompony hatramin'izay ity zaridaina etsy Akorondrano ity, ary dia niroso tamin'ny famefena azy androany izany tompony izany. Ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy misy idirany mihitsy ity zaridaina Akorondrano ity satria arak'izany hoe an'olon-tsotra izy io. Fanadihadiana hoentin'ny Germain nomenjanahary teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Fantatra izao fa miverina amin'ny olon-tsotra antsoina hoe Rafidson ny zaridaina etsy Akorondrano manoloana ny fiangonana Jesosy mamonjy araka ny didibetsarana izay nivoaka farany. Tonga namefy izany zaridaina izany izy ireo androany. Efa tamin'ity olon-tsotra ity io zaridaina io tany alotany nalain'ny fanjakana nefa ny tany nanaovana lalana sy zaridaina ka dia lasa ny fanjakana taorian'izay. Fitsona le aty le mesifito anazy ty tany ty zany procédure ty anazy ty nalay fanjakana dia misy apahany zany fanjakana azy dolo io tena very fanjakana aminazy zay ny tany aminatony didibetsarana fa ny apahany fa tsy ry rehetra hainao zay ny apahany fa tsy io fa navery fanjakana azy ny anazy apahany hoe ty verina aminao sy tsy nalohany ny fanjakana dia miverina azy misy grosy any anao zay. Taty aoriana dia niverina nangatakirotany io Andriamato Rafidson ka araka ny didibetsarana nivoaka farany dia miverina aminy izany tany natao zaridaina izany. Arak'izany dia tsy misy idiran'ny commune Antananarivo renivohitra na ny CUA ny momba ity zaridaina etsy Akorondrano ity ny amin'ny famefena azy izao satria efa tany olon-tsotra tany aloha ary miverina aminy izao indray araka ny fanazavana izay nomeny lehibe ny sampandrara amsana ny tanan-dehibe sy ny fampandrosoana ao amin'ny commune urbaine Antananarivo to Soloarvelo Herniaina izay teny antoerana androany. Jugement numéro 608 du 22 février 2016. Zao izany vao mi-exécuté anazy. Io enregistré tamin'ny 23 mai 2016. Taratasy avy any amin'ny tribunal milaza fa ny tany dia averina amin'ny ordonne la restitution par l'État malagasy de la partie restante de la propriété dite Nadira au sieur Rafidson Georges, zany hoe miverina amin'ilay tompony ilay tany efa avy nangalana nanaovana lalana dia mandidy ordonne ny ao amin'ny domaine conservateur de la propriété foncière hanoratra an'ilay tany ho amin'ny anarany dia manome lalana anazy haka géomètre handrefy an'ilay tany amerina anao rétablissement de borne dia manome anazy alalana ihany koa hamefy à procéder à la clôture de sa propriété après accomplissement de toutes ces formalités. Zay zany taratasy nomeniny misiana ireto. Fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ihany ny lakan-drano dia misy karazany fa misy anankiray tena lava tokoa satria mirefy any amin'ny 2 kilometatra sy 300 metatra izy io ny lakan-drano Andrenampomerina no tinambara amin'izay izay mandalovana boriboritany anankiroa dia boriboritany fahatelo sy ny boriboritany fahadimy. Nisy androany ny fanadiovana nyity lakan-drano Andrenampomerina ity ary tamin'izany no nanalana ireo fako isan-karazany satria ny fahatsetsenan'izy io no anisany mitarika ny fiakaran-drano eto amin'izany Antananarivo renivohitra izany. Vaovao tanteran'ny Jessica Miray. Mitohatra ny asa fanadiovana tanterahiny fiadidina ny tanàna Antananarivo no nitondra-drano ny fanesy ary indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Teny amin'ny kanal Andrenampomerina izay mirefy 2 kilometatra sy 300 ao amin'ny boriboritany fahatelo sy fahadimy. Commune Antananarivo renivohitra no nanatanterahany izany fanadiovana lakan-drano izany. Niara-nisa lalana tanteraka izany avokoa ireo ekipa teknika sy agent d'assainissement avy eo anivony boriboritany, ny équipe spécialisée d'assainissement ESA eny Antsakaviro, ny RF2 rafitra fahadiovana sy fidiovana, ny mpivarotra, ny CUA, ny boriboritany fahatelo sy fahadimy,
ny DTP na ny asa vaventy ny CUA. Ny tanjona amin'izao fanadiovana lakan-drano izao dia ny ikorian'ny rano ara-dalàna sy ny isorohana ny fiakaran-drano amin'ny faritra iva rehetra rehefa avy ny orana. Avy eny Besarety, Masikara, Andravoangy, Manjakaray ka hatreny amin'ny Maremasay. Nandritra izany dia nodiovina ny lakan-drano. Notapahina ireo lobolobo, nesorina ireo fako manentsina sy manakana ny fikorianan-drano. Tonga nijery ny fizotry ny asa teny an-toerana ny lefitra voalohany ben'ny tanàna n'Antananarivo, Olivier Andrianarsoa, ny délégué ny boriboritany fahatelo, ny délégué ny boriboritany fahadimy. Nijery fotony niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra izy ho vahaolana amin'ny fiakaran-drano miainga avy eny Besarety ka hatreny Manjakaray 2C. Araka ny nambaran'ny lehibe ny boriboritany fahadimy, Rakoto Emmanuel Richard, dia tsy hifarana izao hetsika izao raha tsy madio tanteraka ny lakan-drano miainga ny Manjakaray ka hatreny amin'ny Masikara isorohana ny fiakaran'ny rano. Tiany mitondra ny rano mivarina any amin'ny Masay dia toy an'ireny be reny dia tsapa fa alonga mba sokafana moa ty lakan-drano ety ity dia manatanteraka izay ny boriboritany sy ny commune n'Androany ary tsy farana mihitsy ny fanadiovana ny fitanany ity raha tsy madio hatrany a Masikara satria hitantsika ny rano a Masikara vao mandeha ny orana ny rano avy any Atsinanana dia tena mampiverina ny fiara mandeha mihitsy. Masarotra ny asa dia satria efa marivo dia marivo ny lakan-drano dia atao aloha Androany ny fisavana ny lakan-drano arak'izay tratra fa tanjona aoriana ihany ny fanalalinana ny lakan-drano. Marivo dia marivo ny lakan-drano ka mila alalinina mba ahafahan'ny rano mikoriana tsara mihazo amin'ny Maremasay. Tetsy andaniny Andriamatora Solondrain'Be Josia, tompon'andraikitra avy eo anivon'ny gestion des risques et catastrophes GRC, dia manentana hatrany ny mponina mba tsy hanary fako any anaty tatatra sy ireny rano mandeha ireny isorohana amin'ny fiakaran'ny rano. Andriamatora Rakoto Emmanuel Richard izay délégué ny boriboritany fahadimy no nitondra ny fanazavana teo. Fa eo amin'ny raharaham-pirenena kosa dia nanomboka tamin'ity androany ity ny fametrahana ny taratasy firatsahako fidina ho solombavam-bahoaka raha ny fantatra aloha dia tsy miova ny isany fa eo amin'ny 150 zany ny seza eny amin'ny teny mera-pirenena eny Tsimbazaza. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra kosa izay misy boriboritany enina dia 2 isaky ny boriboritany ny toerana izay edina amin'izay solombavam-bahoaka izay, zany hoe misy toerana 240 zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra amin'ity resaka solombavam-bahoaka ity. Tsy nisy fiovana fa toy ny tany aloha ihany. Fanadihadiana hoentin'ny Germaine Menjanary teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Manomboka anio fa 20 ny volana Febroary ary ifarana ny 12 ny volana Martsa izao ny fametrahana taratasy filatsahana ho fidina solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Roa avy ireo solombavam-bahoaka ho an'ireo distrika enina eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra n'Antananarivo dia solombavam-bahoaka 2 ihany koa ho an'ny distrika enanivony renivohim-paritany. Solombavam-bahoaka 2 ho an'ireo distrika manana mponina mihoatra ny 3 hetsy ary solombavam-bahoaka 1 ho an'ireo distrika manana mponina latsaka izany. Tsy miova fa 150 hatrany ny isan'ireo solombavam-bahoaka andrafitra ny anteny meram-pirenena izay mitsinjara toy izao: ny 70 ho an'ny eto amin'ny faritany n'Antananarivo, ny 20 ho an'ny faritany ny Mahajanga, ny 30 avy any amin'ny faritany ny Toamasina, ny 40 avy any amin'ny faritany ny Toliary, ny 30 ho an'ny amin'ny faritany ny Fianarantsoa ary ny 20 kosa ho an'ny faritany n'Antsiranana. Isan'ny mampametra-panontaniana ny maro ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity ilay hoe solombavam-bahoaka 2 ho an'ny distrika manana mponina mihoatra ny 3 hetsy. Hatreto anefa mbola tsy voafaritra mazava ny tena isan'ny mponina eto Madagasikara taoriny ny reny fanisambahoaka nanomboka ny taondasa ireny ary tsy mbola nisy ny tatitra mazava mamaritra ny isan'ireo mponina isaky ny fokotany na ny commune na ny distrika ihany koa. Efa nitondra fanakianana mikasika io rahateo moa ny teo anivo ny Sefafi ny farany herinandro lasa teo iny. Eo amin'ny raharaham-pirenena ihany manamarika ny 70 taona izay nisiny ny eo anivon'ny KMF Knoe izay fantatra moa amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana fa ny anisan'ny mampiavaka ny KMF Knoe ihany koa hatramin'izay nisiny izay
dia ny fanabeazana olom-pirenena. Ny filoha teo aloha ny profesora Zafy Albert dia anisany nanangana an'ity draftra ity. Tsy atao mandalo fotsiny izany fanamarihana ny 30 taona ny KMF CNO izany fa omariana mazava loatra. Germain Nomenjanahary no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ny 20 ny volana ity no anamarika ny 30 taona izay nijoron'ny ny KMF CNO na ny komity mpanaramaso ny fifidianana fanabeazana olom-pirenena. Raha ny fantatra dia isan'ny nafantarana azy ireo ny setry ny fanabeazana olom-pirenena teto Madagasikara ankoatra ny fanaraha-maso ny fifidianana. Isy ny hetsika izay ho ataon'izy ireo mba ho fanamariana izany raha ny fanazavana izay nataon'Andriamatoa Antoniaina Andriamalazaray izay filoha nasionaly ny KMF CNO. Betsaka ny dingana efa vita ho iatrany ny fanazavany ary tanjona ny anoizana ny zava-bita tsara izay nataon'ireo zoky teo aloha. Dia tsy mionona fotsiny na nionona fotsiny tamin'ilay hoe ny tanina ny olona anaramaso ny anarany sy ny mombamomba azy any anatin'ny lisitry ny mpifidy dia isoratra ho an'izay tsy tao izay efa tabatra tamin'ny faha 5 ny volana Febroary teo fa mitohy amin'ny hoe ampahafantarana ny olona amin'izao tsika amin'ny teny izao zany zay tsy hainao ataonay mampahafantatra hoe inona moa zany atao hoe solombavambahoaka dia mba resahany eto hoe solombavambahoaka tsy hoe mpanao lalàna fotsiny na hoe misolo vavan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fihinanana fotsiny fa misolo vavan'ny vahoaka mitondra ny tenin'ny vahoaka mitondra ny hevitry ny vahoaka sy ny fijaliana sy ny fanaintainana sy ny fanirinin'ny vahoaka ary mamadika an'izany mba ho lalàna ahafahan'ny mpanantanteraka mamahany izay olana atrehan'ny vahoaka izay. Ao anatin'izay mihitsy hoe 30 taona zany zay ny KMF CNO nanomboka tamin'ny taona 27 no niorina ny KMF CNO nanaramaso fifidianana filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoana izany ny 12 ny volana Mars 27 ny narahamaso voalohany tamin'ny anaran'ny KMF CNO. Tsy manina angamba ny anononako azy eto satria na anisan'ny tondra andraikitra ngedrabe ohatra hoe ny professeur Zafy Albert zao anisan'ny nandray anjara mavitry atao anatin'izany nitarika an'izany fanarahamaso zany voalohany tao anatin'ny KMF CNO. Tsara ny afantaran'ny olom-pirenena fa ohatr'izany no atao hoe olom-pirenena mandray andraikitra zany ao anatin'ny eto amin'ny firenena dia tsy mionona amin'ilay hoe fanarahamaso ny fifidianana fotsiny fa nitoy satria ny anaran'ny fikambanana dia KMF CNO éducation des citoyens na KMF CNO fanabeazana olom-pirenena dia mitoy amin'ny fanabeazana olom-pirenena ary tsy ato fa hiezaka mba ho mendrika ny lovana avelan'ireo ray aman-dreny izahay tanora teoriana mba aomby sy mba ho tsaratsara koa ny zavatra izay atao. Ankoatra izay moa dia fantatra ihany koa fa efa miomana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa ny avy eo anivon'ny KMF CNO izay fantatra fa niainga tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena izay soratra anarana ao anatin'ny lisitra izany ary mitohy amin'ny fampafantarana ny andraikitry ny solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny ady amin'ny asandalo kosa nisan'ny faritra mafanavay amin'ny asandalo ny any amin'ny tsoromandidy iny. Tsy mipetrapotsiny anefa ny fokon'olona izay miaraka amin'ny mpitandro amin'ny filaminana fa manao izay azony atao mihitsy mba hiadiana amin'izany asandalo any Tsoromandidy izany. Nisy vokany izay fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana izay ary toerana roa no nanaovana ny hetsika eo ny tao Tsoromandidy ary teo ihany koa ny tao Ambatomainty. Mitondra ny vaovao momba izay indrindra Lorette Berton. Nanomby eo analamarina izahay makasika ny fahaverizan'ny omby anankiroa. Tokotokony tamin'ny maraina moa ny fahaverizan'ny omby nandray andraikitra avy hatrany ny polisy tamin'ny nazahoana izay anso izay ka nisy ny fanarahan-dia niaraka tamin'ny fokotany dia tonga tao kelivikinina moa dia raraka ny omby ary natao ny fanarahan-dia niafara tamin'ny tokantrano anankiray ka nisy olona anankitelo zany no voasambotra amin'izao fotoana izao manentana trany atsika tsirairay mba hiantso haingana ny mpitandro filaminana na polisy zany na gendarme na miaramila koa raha misy ny trangana halatra na zavatra hafa ohatran'izany tokony hiantsona mpitandro filaminana mba tsy sarasara atsika hiantso fa tsy hoe sanatrehan'izany akory efa zavatra mitranga efa nisy andro maromaro izay voatonga isika hampilanja amin'ny mpitandro filaminana. Ely koa dia manentana antsika mba samy mandray andraikitra atsika isa-pokotany isa mba tanora tsirairay satria raha
ny mpitandro filaminana ireny no anakinantsika ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia tsy voasahany polisy irery izany zavatra zany fa ilaina ny fiarah-miatra amintsika fokotany tsika isam-batan'olona. Fa tamin'iny herinandro lasa iny ihany koa tao amin'ny distrikany Ambatomainty ao amin'ny fokontany antsoina hoe Ambonarabe Bedaba dia nisy fanafian-dahalo ka lasa ny omby miisa 700 efa kilometatra maromaro ny ala ny tanàna nitrangan'ny fanafiana ny Ampitso voatratra ny fokon'olona mpanarady niaraka tamin'ny zandary ireo dahalo sy ny omby nangalariny izay mariana fa nisy ny fifanjevona izay voavotsitra ireo omby. Anisy ny dahalo naratra tamin'izany ary nisy ihany koa ny tafilefa. Araka izany dia nasamy manao ny asany aza ireo mpitandro ny filaminana iaraha mahalala fa tsy ampy ny fitaovana eo am-pelatanany hiatrehana ny asan-dahalo. Manamora ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena ny angom-baovao avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo, saingy ho an'ireto farany dia zavatsarotra ihany izany satria mavozy ny olona hanome loharanom-baovao. Fa tsy ny any ambanivohitra ihany no mikaikaiky amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa ny andrenivohitra ihany koa araka ny efa iainantsika isan'andro ary tsy lavitra fa dia tetsy Ambohipo dia nisy indray ny fanafian-jiolahy tamin'ny Omaly. Toeram-pivarotam-panafody anankiray no nikasainy ireo olon-dratsy ho tafiana efa hitan'ny polisy mialoha nefa reto jiolahy reto ary dia natao ny fanaraha-maso akaiky dia akaiky vokany nisy ny fifandonana nisy ny fampitifirana anankiroa ny jiolahy maty vokatr'izay fifandonana izay. Dia ho rahantsika ny momba an'io fanafian-jiolahy tetsy amin'ny fivarotam-panafody tetsy Ambohipo io miaraka amin'ny Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Mahafampana ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika tao anatin'ireo volana izay. Jiolahy miisa 4 raindainy amin'ny fanafiana amin'ny Tampiadina eny amin'ny faritra Ambohipo iny no trateaky ny polisy Omaly. Raha nambaran'ny polisy efela no nikasa anafika teny antoerana ireo olon-dratsy ka ny toeram-pivarotam-panafody iray teny Ambohipo ihany no nikendren'izy ireo. Nandray andraiky ny avy hatrany moa ny polisy raha vantany na ino izany tamin'ny alalan'ny fidenana ifotony teny antoerana nampandry ny fahalemana ny ambina ny tanàna. Tsara ny manamarika fa herinandro mialohan'ny fanafian'ireo jiolahy miisa 4 no efa nanao ny fanaraha-maso ny tanàna ny polisy ary efa niandro fotsiny ny fandalovan'ireo olon-dratsy. Omaly alatsinainy kosa no nanafika ilay trano fivarotam-panafody ireo olon-dratsy. Vokany tratra ambodiomby ireo jiolahy miisa 4 raha toka maty avy hatrany nandritra ny fifandonana tamin'ny polisy ny roa tamin'izany. Ireo roa ambiny kosa tafatsoka. Tsy mijanona treto moa ny fanadihadinina ataon'ny polisy fa mbola hitohy hatrany. Eo amin'ny resaka tontolo iainana kosa efa naverimberitsika teto amin'ny vaovao ny fahitalavitra MBS tamin'ireo trandram-baovao isan-karazany fa dia miapotika hatrany ny ala eto Madagasikara. Amin'ity vaovao manaraka ity dia any amin'ny faritra atsimo no hitondrananao amin'ny ala izay misy ny antsoina hoe Mikea. Mikea dia monina amin'ireny ala manokana izay misy azy ireny ary fantatra amin'izao fotoan'izao fa io resaka doro-tanety sy ny tevy ala io ihany no mahatonga ny fampitehana. Noro Fitiavana ihany no mitondra ny vaovao momba izay ho antsika teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony ihany. Efa mahatratra 7 metatra toradroa isan-minitra ny velaran-tany may hita ao amin'ny alan'ny Mikea indrindra tamin'ny taondasy raha ny fanazavana. Marina fa isan'andro no ahitana izany tranga mamboafady izany izay vokatry na fitsikiromponina sasantsasany ao an-toerana amin'ny alalan'ny fanaovana tavy sy ny doro-tanety. Fanaovana tavy sy doro-tanety izay anaovan'izy ireo fambolena vaomaina. Tsikaritra ihany koa fa ny 200 ny faritra arovany eo anivon'ny Madagascar National Park no potiky ny afo tamin'ny taona 2012 iny hatrany. Efa mahatratra 773 hektara ny velaran-tany may amin'izany. Anisan'ireo zavaboary kilan'ny afo ny zavamaniry mahery ny 300 ahitana ny baobab. Midika izany fa mahazo vana ny tsy fanajana ny tontolo iainana ny zavaboary ny zavamaniry eto Madagasikara atao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika amin'ity manaraka ity. Matetika dia
ao an-tsainy maro hatrany hoe ny olona sembana dia manavesatra ny fiarahamonina mitondra olana eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina izay misy azy. Raha ity fanadihadiana ity anefa dia mandiso an'izany fomba fiheveran'izany satria dia misy ny toerana anankiray ohatra ao amin'ny UNAM etsy Beoririka izay manao asa izy io ary sembana avokoa ny mpiasa ao anatiny ary mahavita zavatra tokoa izy ireo. Fanadihadiany Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Eto no UNAM na Union Nationale des Associations des Handicaps de Madagascar. Toeram-piasana mampiasa olona sembana ka miasa eto avokoa na sembana ara-batana na sembana ara-piainona sy ara-pahitana na ihany koa ara-tsaina. 7 mianadahy izy izao no miasa eto ka anisan'izany i Florine. I Florine izao dia sembana eo amin'ny tongotra. Tsy hatrany am-boka no mahasembana azy fa narary izy tamin'ny faha-efataona ny teo amin'ny ankibe tongony ka nitatra toy izao. Ny anjera zany dia voa ny ankibe tongotra ny voalohany dia iny dia nitarika fahalemena. Asa tsy haiko hoe izay ve zany ilay tena hoe fisehon'ilay polio. Satria zany raha mahita an'ilay fanentanana amin'izao dia tony hoe ilay polio ihany ilay izy. Efa ho 5 taona izy izao no niasa teto amin'ny UNAM ary izy manontolo no nisahana ny famelomana ny zanany 3 mianadahy. Olana ho azy sy ny ankamaroany sembana hoiatrany Florine ny fitadiavana asa satria na manana traikefa sy mari-pahaizana aza hoy ny sembana dia lavy ny orinasa foana matetika. Ny olana tena hitako hoe sarotra ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara zany dia ilay fitadiavana asa satria ny olona manana fahasembanana zany misy manana mari-pahaizana ambony nefa ny vao mandeha any amina toeram-piasana fotsiny hitady asa dia tsy fantatro hoe le saina mihitsy hoe zany nefa izay fa vao mahita an'ilay olona manana fahasembanana fotsiny dia na tsy mampanao ese anazy ary dia tonga dia mandaa na mandaa ankolaka na tonga dia mandaa mivantana efa misy zany. Raha ho an'ny fikambanana UNAM kosa indray dia efa antaonany maro izay no nitsanganany. Natao indrindra moa amoronana asa ho an'ny sembana no nananganana azy tamin'izany. Ny anakarana izany zany satria ny handikape zany aloha hatramin'izao dia mbola manana problème amin'ny fitadiavana asa. Dia le fikambanana nanorina le olona nanorina le fikambanana UNAM zany mbola nanana eritreretra hoe ina zany ny ataontsika asa ataontsika reto satria fikambanana efa orina dia aleo anangana atelier atao iasan'ny olona manana fahasembanana. Olana ho an'ity orinasa ity kosa amin'izao ny tsy fisiany commande matetika. Efa maro ihany koa hoy izy ireo ny mpifaninana ka sarotra ny fahitana asa. Ny olana tena lalovana dia ny tsy fisiany commande efa be loatra le ohatra ny imperméable zao efa be vita sono dia zao ny anisan'ny olana ho anay koa. Marina moa fa miasa isam-bolana toy ny mpiasa rehetra ireto mpiasa ireto. Ka rehefa tsy misy araka izany ny commande dia misy fotoana tsy mandray karama ireo mpiasa. Vêtements de travail no tena ataon'izy ireo fa eo ihany koa ny sérigraphie. Eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa dia manana ny maizy azy ny resaka hosodoko. Efa nisy ihany ny fanadihadiana no entana teto amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS momba azy io ary mbola tsapa hatramin'izao fa mbola tsy tena tsapan'ny olona amin'ny ankapobeny zany ny lanjan'izany hoe hosodoko izany. Efa maro rahateo no miditra amin'ny sehatra io manao asa fivelomana kanefa ny atsarany ihany koa dia midika zavatra maro ary raha ny fanontaniana natao tamin'ireo mpanao hosodoko tena matianina dia hoe mitahaky fotoana lavalava ny ahafahana mamoaka an'izany hoe kalitao eo amin'ny hosodoko izany. Dia aroarantsika ny fanadihadiany Germain Menjanary teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mbola olana lehibe izay isan'ny sedrain'ireo mpanao sary hosodoko eto amintsika ny tsy fisian'ny fitsinjovan'ny fanjakana manokana azy ireo. Io no nambaran'ireo mpanao hosodoko izay sendranay androany etsy ankilany dia manampitrotraka ihany koa ny fomba fijery fa ratsy ny zavatra vita malagasy izay ataon'ny olona sasany. Raha ny fanadihadiana izay natao dia mandany fotoana maro vao mahavita sary iray ary arakaraky ny alehibeny no vidin'izany. Hatreto dia 5 alina ka hatramin'ny 9 alina no miakatra no
ivarotana sary osodoko iray ary saika ireo vahiny no tena manjifa izany. Taona 2007 zany no nanaovana azy ohatrany hoe asa aloha zany ny asa hosodoko fa tamin'izay mbola resaka exposition zany hoe resaka tableau tsotra zao fotsiny fa efa tateoriana taty vao mivoaka nanao portrait teto Antaninarenina teo tamin'ny 2009 teo eo. Ny tsara marina aloha tamin'ny andronay mbola tsisy fampianarana sary fa zay mahay manao sary dia tonga dia avy hatrany nampianatra teny izay tamin'ny andronay. Dia matetika fomba fianarana azy ohatra ny anahy manokana dia fijerena ny olona lefa manana traikefa taloha reny na manaranaraka boky dia mamakimaky boky mombamomba ny sary noho ny fitiavana izy koa zany tena nampirisaka be da be tamin'le sary. Raha ny tena zavatra tokony atao aloha zany eto za mipetraka zao dia portrait. Ny portrait zany tafiditra ao anatina fitazomana endrika olona mihitsiny zay no tena asa eto. Moko moa tsy voafetra zay fa misy koa ny famerenana tarehy zay efa tsy ananan'le olona tsony efa matimaty efa tany aloha tany dia azo amboarina. Etsy andaniny koa misy olona mitady karazana tarehy mifanifandraika amin'izay ilaina dia ezana tafavoaka an'izay. Manao antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra izay voakasika arak'izany izy ireo noho ny olana izay sedrain'izy ireo izany mba hitondra fampandrosoana sy ahafahana mampandroso bebe kokoa ary manasongadina ny antsoina hoe kolotsaina mahamalagasy izay tafiditra ao anatin'izany mantsy ny fanaovana itony asa itony indrindra fa ny fametrahana azy ho isan'ny kanto malagasy. Araka izany dia manan-talenta tokoa isika malagasy raha iny fanadihadiana teo iny. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana marobe ao ambadika ao niaraka nanatotosany ity vaovao ity veloma mandrapitafa tompo klasy tompo vafy.